andesena ny fahatrana ny Akamasoa Père Pedro karaha loatra ho an'ny filohan'ny tafizan'itany mitondra mambrano gouvernement hoe manakaza maro tsara sitraposy mpamatsy vola mpiara-miasa amin'ny Akamasoa ka isan'ireny ny ambassadeur-ny Frantsa miasa politique sy ireo délégation mafonjo avy any lavambe rariny loatra ho azy ireo ny fanotonana ny fanamariana izany vanim-potoana lehibe izany raha ny tebiteby fatratra sy mitaitana mafy nandrika izay ampotoanan'izay ny Akamasoa amin'ny moaviny eo amin'ny tany toerany filojariny dia fanomezana goavana ho azy ireo no mety ny filohan'ny tetezamita Andry nirina Rajoelina satria natolotra ny Père Pedro nandritra izao lanonan'izao ny titre ny tany milaza fa ny Akamasoa ankehitriny izany tany hipetrahan'izy ireo 10 hektara izany. Soranao, di piacamesanao, simpamazvula, anzakasika kuretra, nune zakatlebe etnao, eo amfarasarana, ny fiainany malagasy, midera, ny signava, silerko, ananao izahay, Père Pedro. Taranao ary fanatalofomansy, pazoany rehetra ny sakafo ara-dalàna koa ny skipmaso ianareo fa mitady hevitra hanomezana sakafo azy ireo sy mba hitsinjovana ireo ankizy tsy manan-pianofana tsy afaka manazo fianarana ezaka tokoa mantsy mon père miezaka efa nataonao na dia sarotra zany malananale araka ny lazainao to dia ezaka ny fampanantenana tena efa natao ankehitriny dia ampifaliana no ilazana fa efa misoratra amin'ny fitiavanana Akamasoa ny tany mitondra ny titre Vasy Arivo BRV izay misy ary misoratra amin'ny anaran'ny fitiavanana Akamasoa izay mirefy 5 hektara mila eriko mila eritsaina isika mila mijery madinika ary naoka izay misy avatena raha mifampitsinjo isika dia hijery hatrany ny mahasoa ndesiny maro ary anampy izay sahirana ary tsy maintsy atao zay atafita ny firenena ka ianao mon Père Pedro dia ohatra velona ho amin'ny malagasy ohatra velona ho amin'ny Madagasikara ka isaorana isorehetra fatao ihany koa ireo fanomezana hafa toy ny fanafody la machine akanjo amin'ny alalan'ireo dia mirindra nandraisan'ireo tanàna sy lycée CEG mpianatra eto amin'ny Akamasoa no nanehoan'izy ireo ny hafaliana teto amin'ity stade izay vokatry ny azatanan'izy ireo ity tohivina fa misy roalina mahery ankehitriny ny mponina eto amin'ny Akamasoa faly izy ireo nahazo ity titre ity. Tena faly be mihitsy satria hitanao mapera zareo fa sahirana be amin'ny fitadiavam-bola anaovana trano nefa ny tany mbola edivana amin'ny indrindra le nananam-pahefana teo aloha zany tena niady tany taminay mihitsy nisy tena sahy niady tany taminay mihitsy faly zay fihetseponay satria manasolo tany-draza tena faran'izay faly aloha satria tamin'ny fotoanandro netsiny mopera azy dia tonga izy ary nefa ny hatramin'izay tsy nisy filoham-pirenena mihitsy tonga teto tany anaty fotaka teto amin'ity zorodira ty fa dia izy natsapa tena ary nanetry tena izy tonga teto le fahamarinana satria efa 20 taona efa nitolona izahay sambany izao mba misy olo-mpanjakana ary le filoha mitetezamita zao nadona tanteraka ny fahamarinana satria zahay tsy nakatany ho azy fa nahazo alalana tamin'ny nera teo aloha rehetra hoe azo atao io asa io mon père fa nefa raha nangataka izahay taratasy vita-sonia tsisy taratasy vita-sonia sambany androany nahazo io taratasy ara-dalàna ka dia faly izahay rariny ho an'ireo olona efa nitsemboka nitolona sahirana na nanjary io tany io
marina fa tao anatin'izay 20 taona nisin'izay dia maro tokoa ireo firenena niara-niasa tamin'ny Père Pedro sy ny Akamasoa. Manampetsaka azy ireo ny vondrona Europeanina. Tamin'ny fanadinana farany teo moa dia 100 isan-jato ireo mpianatra afaka CPE taty, 750 isan-jato afaka BBC ary 50 isan-jato kosa no afaka BAC.